inoe ary rehefa miaraka amin'ny fanamasina ianao tsy mahasosotra anao zany ny fiainana. Maha kristiana tsy mampasosotra zany satria ny zavatra rehetra tsy mitovy foana isan'andro 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 isan'andro. Ka nianatra sika tamin'ity herinandro ity mikasika ny fanahy masina sy ny asa fanompony amin'ny ankehitriny dia araky ny ampianarako izany lalana izany. Vao mainka atsapako tsara mikasika izany koa dia vao mainka atsapako fa mila ataoko izany. Mihoatra lavitra ny tany aloha azy hoy Jesosy hoe rehefa lasa dia ho tsara koa nareo satria izaho naniraka ny mpampionona, izaho naniraka ny fanahy masina ho anareo. Ary ny fanahy masina tena manana fanompona tena miatra amin'ny fiainantsika mihitsy isan'andro isan'andro. Ny Baiboly zao milaza hoe mpampionona antsika izy, mampionona antsika rehefa voaratra sika, manolo-tsaina antsika izy, manolo-tsaina antsika izy rehefa tsy haintsika izay ho atao na mila fanampiana sika. Aza mankany amin'ny olo zany aloha fa mankanesa foana ny amin'Andriamanitra dia angatao ny fahendreny. Aza tonga dia tesitra amin'ny olo-kafa satria tsy manome anao izay finoana tadavinao izy. Mankanesa any amin'ilay mpampionona dia izy no anao izay ilainy ampiononana anao. Fa rehefa teny masina ampiononanao zany, tsy hoe karazan-javatra tsy izy dikany akory. Manampy antsika izy. Zao, efa takatsika zany sika samy mila fanampiana. Ny mpanelanelana antsika, manampy antsika hivavaka izy rehefa tsy haintsika izay tokony hivavahantsika. Izy no mahalala ny sain'Andriamanitra manao zavatra am-pontsika izy hivavahana dia mivavaka amin'ny alalantsika izy ho antsika koa misolo vavantsika izy mpanelanelana izay mijoro eo amin'ny toeram-pitsarana sady miado antsika, mpampahery antsika. Re olona mila hery daholo sika. Mpandamina antsika. Izy no mandamina rehefa misy trango eo amin'ny fiainantsika ka ahafahany manampy antsika. Izy no tonga hifandray akaiky amintsika. Jesosy zao niaraka tamin'ny mpianatra fo izy hoe za manome anareo ny mpampionona izay hiaraka aminareo. Dia arak'izay efa voalazako ny miaraka tsara fa ny ao anaty tsara kokoa. Tsisy akaiky mihoatra ny ao anaty zany. Baiboly koa mampianatra antsika fa hoe ny fanahy masina dia mpampianatra. Izy no mitarika antsika amin'ny fahamarinana rehetra. Dia izy aza no mampatsiahy zavatra antsika rehefa ilaina ho fantatsika zany. Tsy haiko aloha ny aminareo fa za mila ny fanampiany fanahy masina ny amin'ny fitadidiako matetika ka feno fisaorana mihitsy afa hoe ny fanahy masina. Sady matoky an'Andriamanitra ny amin'izany koa mino an'izany teny zany ary tsy zany ihany fa ny amin'ny fampatsivan'ny fanahy rehefa manao asa fanompona dia mila soratra masina na ohatra ka dia tonga amiko amin'ny alalan'ny fanahy masina zany. Izao no lazaiko anareo ny fiarahana amin'ny fanahy masina ngeka tena tantara mahafinaritra dia mahafinaritra fa tena tokony ho fenonan'ny fanahy masina fotsiny sika. Efesiana 4:4 milaza hoe mba homena anareo araky ny haren'ny voninahiny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahynareo. Tena tiako zany. Mbola mandeha lavitra azy zany laza hoe afaka mahalala an'Andriamanitra sika amin'ny fomba hoe atongavana ho tena maro dia maro izay feno sy voatobaka amin'ny fanahiny. Dia nahita ihany koa sika hoe na dia mety ho zavatra tsy tena niritsika aza ny anao azy rehefa tena takatsika zany ka haitsika izay nataontsika dia mety hampalahelo ny fanahy masina sika na koa mety hamono izany fanahy zany na manakana ny fiasany. Mandra-pananana izany fanahy masina izany lanja betsaka ao amintsika sy ny ositra rehetra omeny antsika izay tsy inona fa ny hery fiasany zany na ny fanatrehany ny fiainantsika izay tena mahagaga mihitsy. Firy aminareo zao no manomboka mahatakatra ny lanjan'izany aminao sy ny hoe tena tokony anana ny fanatrehany fanahy masina sika. Milaza nareo kasika ray avy amin'Andriamanitra afaka miazona anao volana ray. Zany zao kasika kely manokana ray monja avy amin'Andriamanitra afaka mampahery sy manampy anao amin'ny fomba mahagaga mihitsy. Ary raha maka fotoana iandrasana azy sika mbola hita mihoatra lavitra zany aza za mino fa betsaka aminareo satria ianao naka fotoana ho avy eto amin'ity conférence ity ianao tena nahazo kasika avy amin'Andriamanitra ary andeha ody ianao dia tena hatsiaro hery ho velombelona indray dia re olona atoreny hoe nijanona teto reny ianao dia nameno fitehirizanao ianao dia lasa indray ianao aloha zany zao vonina hiatrika izao tontolo izao. Zany hoe fanahy masina izay mampahery anao marina. Ka rehefa tena manandanja marina ny fanahy masina zany le olona fahatelon'ny trinité izay naseho an'Andriamanitra ho voariny manokana zany. Sika tsy tia hampalahelo fanahy masina zany. Sika tsy tia hatezitra na hampalahelo na hasosotra ny fanahy masina. Ny Efesiana 4:17 milaza fa mety anao zany amin'ny alalan'ny teny diso sika. Teny adala, ratsy, feno fahotana na teny maloto. Mampalahelo ny fanahy masina
rehefa milaza zavatra tsika mikasika ny olo-kafa, ny fifosana mampalahelo ny fanahy masina, ny tsikera sy ngonongonona mampalahelo ny fanahy masina. Ny Baiboly milaza fa afaka mampalahelo ny fanahy masina sika amin'ny alalan'ny hatezerana, ny fangidina, ny lolo-po na ny aromotana na izay karazana poizina rehetra, toetra ratsy rehetra. Tsy haiko izao na ianareo na tsy fa ny toetrako na ny toetranareo tena mikonto be amin'Andriamanitra. Izao Tesaloniana voalohany 2:10 miresaka mikasika ny hoe famonoana ny fanahy masina, ary misy fomba anaovantsika izany, ny tsy fanampiana olona, ny tsy fisaorana, karazan-javatra ohatr'izany. Ka natao tarihan'ny fanahy masina isika, ary rehefa tarihan'ny fanahy masina isika dia tsy manao izay mampalahelo azy zany, tsy hanao izay hamonoana azy zany isika, satria andeha amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny hoe tarihan'ny fanan'Andriamanitra midika hoe mandeha amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Teo ambany testamenta taloha dia nitarihan'ny didy amandalana sy fitsipika zareo, ary tena fiainana sarotra zany. Ka isaky ny mandika andray tamin'izany dia mila mamono biby foana na manao sorona zavatra, nanao karazana fanalitra atao sorona mba tsy ahatonga anao simba n'izany fahotany zany, fa nanarona ny fahotany zany, fa satria niova indray zany zavatra zany. Rehefa tonga Kristy ilay atao hoe fanekena vaovao ny fahotantsika zany, dia nesorona tahaka ny falavirany atsinana amin'ny andrefana, tsy sarontsika tsony zany, satria tsy nosarona ntsony fa nidiovina tanteraka. Nesorona dia dingana mitoy izany izay mandeha dia mandeha eo amin'ny fiainantsika. Nareo ve mba faly hoe mamela iloka foana Andriamanitra? Zany zao tena vaovao mafaly, zany ka tena mafaly. Ka iray amin'ireo asa fanompony fanahy masina ny mampandresantsika ny fahotana. Za feno fisaorana fa ny fanahy masina dia mampalalà rehefa manao zavatra tsy tian'Andriamanitra, satria za koa belondra indray dia matetika mbola manao zavatra ihany dia mitoy amin'izay mahafaly ahy eo, ka nitady tsy te halala akory hoe tsy mety anie zany. Nandany taona maro nakany am-piangonana dia nivoaka niaraka tamin'ny namako koa taorian'ny fivoriana lahady fosan'ny pastera, fa tsy nalala akory hoe aika diso zany. Zao afaka mime anareo raha tianareo, fa nareo koa aza manao zany. Aiko ke mampime anareo zao e. Zany toroteny zany zao ilay hoe nye dia za tsy hanao zao, dia za tsy hanao zany, dia nye ka avy eo mazava ho azy sika rehetra mihevitra fa mahay izany kokoa raha sika ny teo. Fa tsy nahalala zany aloha dia mampalahelo, fa tsy nahalala mihitsy hoe tsy mety ka izany. Nahoana? Satria tsy tena nifandray tamin'ny fanahy masina, tsy tena notarihan'ny fanahy masina. Za aloha zany dia tena ara-nofo tanteraka mihitsy, nefa za nge dia voavoany tsy nateraka ndray fa ara-nofo tanteraka koa. Nareo ve mahalala fa tena mitombona ny hoe nateraka indray kanefa mbola mandeha araka ny nofo ihany. Zao misy vokatra izay azo avy amin'izany, ary tena mahoneny zany, fa tena mahoneny sika rehefa mandeha tahaka izany. Misy vokatra hafa ihany koa sika zany tsy mba fitahinana tombono an'ny olona mihitsy, dia isika no fanehoana mahonenany amin'ny izay antsoina hoe kristianina. Amen. Ka rehefa taorian'ny fananana fifandraisana lala tamin'ny fanahy masina tena nanomboka ny an-trano-teny, zany hoe za zany tsy voatery nandeha lavitra tamin'izany fampiresana tsy akasitran'Andriamanitra, ary tena haiko hoe zany mihitsy zany. Dia teo ihany koa ny lanjana mihoatra n'indray mandeha tamin'ny zavatra dia nanao hoe andrasokely aloha tsy tokony lazanty azafady atinohiny. Fa mahatsara antsika no mampamenatra ny tenantsika dia manao zany, miverina foana. Dia ampahatsorana rehefa tena raiki-pity amin'i Jesosy marina ianao, ataonao daholo izay rehetra ilaina hankatoavana azy. Hoy izy ao amin'ny Jaona 4:10 hoe raha tia nareo dia hitandrina ny teniko zao, hitako fa afaka raisintsika amin'ny fomba roa zany, ny fetra ny fankatoavako, ny mametra ny fitiavako an'Andriamanitra ihany koa, fa ihany koa ny fitiavana azy mitovy amin'ny fankatoavana ihany. Ka matetika rehefa tena manana olana amin'ny fitondrantenanao ianao, ny fomba namboarana zany dia ny mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra, satria rehefa miaraka amin'ny foana ianao dia tombo koa ny tsy fampahelovanao anazy na asoranao na aminonao azy. Isaorana izy fa misy valiny ao anatin'ny fiezahana, manao ezaka mba anaovanao izay tokony ho atao. Mandresy lahatra antsika ny amin'ny fahotana izy dia mitarika antsika ho amin'ny fahamarinana. Sika zany zao tsy mila manaraka lalàna sy didy ary fitsipika zany, tsisy lalàna milaza hoe tsy maintsy mivavaka adiny iray isan'andro dia mila mamaky toky maro amin'ny Baiboly isan'andro koa dia
mila manao anty de mila manao an'izao de mila manao andrikoa de hoe zany sy ny hafa koa. Aitsika tsara raha araky ny voalazan'ny teniny fa mahatsara antsika daholo zany rehetra zany mivavaka de mahatsara antsika fa afaka mivavaka foana mandra-pijanoko. Afaka mivavaka tarihan'ny fanahy masina. Ray andro mety mivavaka ora roa, ny andro manaraka mety ho 10 minitra. Ray andro mety maraina be ny manaraka iny mety rehefa manam-potoana mety tsy tena fotoana manokana mahazatra fa kosa mametraka ny tenako mivavaka manerana ataoko rehetra ny andro iny a. Inoy a rehefa miaraka ny fanahy masina ianao tsy mahasosotra anao zany ny fiainana. Kristianina tsy mampasosotra zany satria ny zavatra rehetra tsy mitovy foana isanandro. Zao Romana 9:20 manandanja mihitsy lazainy hoe zahay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zao lay zanaka maneho famatorana. Hitanareo fa izy tsy laza hoe izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra de zazakelin'Andriamanitra. Fa hoe zanak'Andriamanitra ka ny fahamatorana ara-panahy zany ndika hoe tsy mandeha amin'izay tiako ale foana. Tsy zay tiako atao foana no ataoko zany. Za zany tsy lay mifo maraina foana de manao planiko reo de manao zay tiako atao mandritry n'iny andro iny fa isaky ny misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny ataoko de hoe tezitra ndray a. Mety ifo maraina miaraka amin'ny planina fa apetrako amin'Andriamanitra planiko de hoe Andriamanitra raha tsy zany ny planinao de ovay zany. Raha manakana ny lalanao a de esory eo a. Oka ny sitraponao no tanteraka. Atao anie sitraponao. Mila manana fahatakarana sika fa ny tsy fankatoavana mampalahelo ny fanahy masina. Fa hitako fa mora kokoa aza ny manakatra ny hoe raha mafantatra isika ny fomba fanekena ny marina. De tiako ianareo zay zavatra lazaiko ny zavatra rehetra asain'Andriamanitra ataontsika na tsy ataontsika de ho tombontsoa atsika sy ahatsara atsika. Fa tsy hanao zany mihitsy tsika raha tsy hinoantsika zany. Hoe tsy hanao zany mihitsy tsika raha tsy hinoantsika zany. Ndrehetra zao androany ty alala daholo hoe inona ary zao no manana amin'ny fiainako. Inona no anamboarana amin'izao. Tena sarotra mivarotra zavatra amin'izao raha tsy voateninao ny olona zay zavatra azony avy amin'izany aloha. Na de ny fanatanjahantena asika ty alala foana hoe inona ny tombony azoko amin'izany zao. Ianao aloha de ho tsara bika, salama tsara, ho ela velona, tomany tsara. Rehefa misakafo tsara inona ny tombony azoko amin'izany. Ianao zany de atsiaro tsara de zany de sika samy ty azo tombony daholo. Ka inona ary ny tombony atsika amin'ny fianarana ny teny sy ny fiainana mankatò foana. Zany ange tsy hoe Andriamanitra ty tena ka manao zay esantsika ny foana ka tsy amelantsika anao zay mba tiantsika atao mihitsy. Tsy zany le resaka. Fa Andriamanitra miteny zany hoe zao raha manao ty ianao de ho tahina ny fiainanao. Ary raha tsy manao zany ianao tsy mety mihitsy zany rehetra zany. Ka Andriamanitra malala zay mety tsy mety. Andriamanitra mahita ny fiafarana hatrany am-piandohana ary sika zao eto metimety rehetra hoe tena zany le zavatra ho atao. Fa mbola tsy hitantsika koa zay zavatra ny foroniny zany eo. Amin'izao aloha metimetsy-po isika de anao hoe haha. Iny ary atao hoe mahita vehivavy mandrery sika zay efa atao tsy mahita vady mihitsy. De atao hoe efa 5 taona izy zao de tena matahotra fa hoe tena ho mandrery amin'ny fiainany mihitsy izy zany. Ka andre matoa tsara jerena de ohatr'izany tonga tapoka. De ndao atao fotsiny hoe mety tsy tena hoe de tena tsara be arak'ilay nandrandrainy zany raha lehilahy fa izy zany hitanareo. Raha vehivavy zany tena vonana itsy-kombakomba kely. De manomboka mitady tontolo mpanangoavana zany ny vavy eo fa hitanareo ny lahy zany. Zao tena marina zany de tena hoe tsy voavonjy akory raha lehilahy fa tiany vavy izy fa ny vavy kosa de tena manana antoka fa afaka novan'ny lahy rehefa aorian'ny fanambadiany zareo zao ny zavantranga raha tena ny fandray marina tamin'ny fanahy masina io vehivavy io. Ninona fihetsem-pony teo na manao ahoana ny fisaina ny amadibadika zany de misy zavatra kely ao zay mitranga lay atsoina hoe feo kelin'Andriamanitra zany zao lay fahatsapana marary kely. Zany tena hoe kely de kely indrindra manindrina kely de ainareo ina marina zany takreny hoe efa ainao fa tsy tokony ataonao zany. Ainao fa tsy tokony ataonao zany. Eny ary fa tsy Andriamanitra mipetraka ao an-danitra no manao hoe zaho tena mitady zay hampanohenanao sy hampandreranao amin'ny fiainanao ka hitanao. Aza manambady io lehilahy io
tsy afa tsara miteny hoe tsy hainao marina zay diranao fa tsy ovy zany izy rehefa avy mivadinareo tena iova izy fa miratsy kokoa. mazava ho azy za tsy milaza hoe tsy misy olona miovy zany rehefa avy mivadinareo fa milaza hoe mila mandalo zay misy eto ianao, mila mandalo ny fitarian'ny fanamasina ianao. Hitanareo fa tsy mahita nitranga ihany Andriamanitra eto fa hoe ianao de mihetsy-posy mandrery de hoe te-hanambady fa hitany koa reo taona maro taloha de zany no mahatonga azy eto malala ny farany avy any amin'ny fiandohana ka ilazany hoe aza manao zany, mengavy aza manao zany, aza manao zany, andraso aloha, andraso amin'ny tranga tena izy fa tena manandany zany hoe manomboka matoky ny fanamasiny zany sika. De mila matoky ianao miaingana am'izay itokinao de amantaranao zay efa anananao amin'ny fanahy. Zany hoe sasany aminareo hitanareo ny vehivavy matetika mitondra ny zavatra any aminy de anyfantsany zavatra zany hoe zay tokony vadiny de le olona tsy mba niteny tamin'olona akory izy zay mba hoe mety na tsy tokony ho izy fa tsara aminao koa raha manokatra ny fiainanao amin'Andriamanitra de milaza hoe za mba manana tanjony eto Andriamanitra fa tianao zay tianao ataoko a mariny tiako atao zay mba tianao ataoko satria tena betsaka ny olona magaga ny velany ihany zay mety tsy mbola ny fanena taminao fa raha vao hitanao zany rehefa manana fahatsarana any amin'ny any izy ireny. Ary ny olona zay mitady fitiavana de mila tiavana amin'ny fahafenona tokoa izy ireny ka mila mianatra ny fomba tena hitarian'ny fanamasina antsika sika izao. Mbola hijery soratra masina telo sika zay hitako fa ampaheranareo ino zany hoe raha tena manao zany dinga zany ampinoana tokoa nareo ny amin'ny hotarian'ny fanahy de misy tombo lehibe zany ary zany tombo zany de hoe hanana ny fianan-dehibe nao. Halleloia. Mba misy olona vedo zay manaraka fanamasina feno ka halalanao fa Andriamanitra de mahalala mihoatra zay hainao ary ny tombony amin'izany tarian'ny fanamasiny zany de fifaliana, fiedanana sy fahamarinana ary zavatra zay miasa tsotra de misy fikorianana zany de misy fahanalefahana. Amen. Deutéronomie 10:17. Hitandrina ny didin'i Jehova sy ny lalàny izay andidiny anao an'io mba ahita soa ianao. Ahitanao soa. Hoe Andriamanitra zay zavatra rehetra lazaiko anao de asoanao. Efa nalaza zany tamin'ny ray amin'ny zanakao ve ianao? Haiko fa tsy takatrao ny antony tsy amelako anao zao fa mahasoa anao zany. Haiko fa tsy takatrao ny tsy amelako anao ivoaka any ilalao zao fa mahatsara anao zany. Tsy hianaka tsy afaka mandeha milalao any amin'ny arabe any ianao zao fa be fiara any. Tsy akijy any kely a tsy mahazo mikasika io afo io ianao. Tsia. Mahatsara anao zany. Ndao sika toky an'Andriamanitra fa tsara izy ary. Izy ihany no manana ny tombony atsika ao an-tsainy ao. Andriamanitra tsy namorona atsika na nitondra atsika eto mba hafahany mijery atsika ho mahonena. Fa manana planina tsara ao atsika izy rehefa manaraka azy sika hoe tariany fanamasina. Saika isan'andro mivavaka hoe Andriamanitra tazony eo amin'ny lalana marina zay mitondra ho any amin'ny fiainana de esory amin'ny lalan-dratsy zay mitondra makany amin'ny fahasimbana. Ary raha miara-miombona amin'izao asa zao ianao mivavaka izany ho anao mba tsy hitsahatra ihany koa. Mivavaka mba hanitsina ny lalana miolaka rehetra eo anoloanao de hijanona amin'ilay lalana ety ianao de ilay mitondra ho any amin'ny fiainana. Romana 9:5. Ary zay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra zay manome fahafapo ny natiora nofony na koa ankasitrahany izany. Nahoana ny tsy ankasitrahan'Andriamanitra satria efa hainy fa hivadika ho ratso atsika zany. Andriamanitra tsy tezitra satria hoe tsy manao zay rehetra saina ataontsika sika no izy teo patron be de hiteny izay tokony ho atao rehetra. Fa mampalahelo sy mandratra azy rehefa tsy matoky azy feno sika anaraka ny taridalany ka inoantsika hoe izy de maha izy mety amintsika. Firy aminareo nefa nandeha lavitra tamin'ny fiaranana amin'Andriamanitra farafaratsy mba nisy fiakarana kely. Hatreo amin'ny hoe tony mahatsiaro zavatra kely ianao rehefa manao zavatra izay tsy tian'Andriamanitra. Eny ary. Ka tokony mila mantany avy hoe firy aminareo mankatao de firy ny haiko fa tsy tokony hinana anty afo fa haiko fa tsy tokony anao zao trosy zao tsony aho fa haiko fa tsy tokony laza zany anefa
haiko fa tsy tokony anao tahaka izany a nefa tokony ajantsika ny filazana zany hoe haiko zany nefa inony zany haiko fa tena adaladala zao zavatra zao fa ho ataoko ihany zany aloha manatena anao afaka amin'izany a zaho tsy afaka ianao zany hoe tsisy famindrapo akory fa ilaza zavatra aminareo mahazo famindrapo koa sika rehefa anaty zavatra zay tsy haitsika mihoatra nolay hoe zavatra efa hita fa tsy mety zao de mbola ataontsika foana isaky ny mandeha mandreny fahamarinana ianao de mely lasa tompona andraikitra kokoa ianao ny amin'ny tokony anaovan'izay sain'Andriamanitra ataonao donge resaka mikasika ilay tontolo nofo vetivety nareo ve efa nisy tratra zany resaka ara-nofo zany mahafinaritra aloha zany sa ahoana zay zany nisy fotoana maro lasa zay anangonana olona miray latabatra de miara misakafo mialohan'ilay fotoana fianarana ary de tena fihinanakanina zany za mila rano ato tonga de misy olona mikarakara afaka mahazo kafe kely ve tonga de misy manome de anaterana anina zay za mbola mila zavatra hafa ato de misy olona mikarakara ary de nafinatra mihitsy zany hitanareo mafinatra sa hoana rehefa makany amin'ny restaurant reny ianao de misy mpikarakara roa na telo de reny zany samy entanetana daholo ary tena tiatsika zany zao ny marina araka ny fikarakarana antsika ianao alafy ny vola aloha marina zany misy afatra eto zany ka afaka mikirakira amin'ny nofo sika fa na hoe lanao aingana ho avy ny facture hitanareo ny fahendrena manao safidy mafy zao fa tena manao tombony amin'ny avy izy aleo fa veriko indray zany ny fahendrena manao safidy mafy zao fa tena manana tombony amin'ny hoavy zany ny ara-nofo ange tena tsara raha am'izao fa tsy miraharaha izay amin'ny hoavy fa tsy maintsy ho avy foana ny andoavan'izany Romana 9:5 fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo mitarika sy mifehanareo ka ny fomba tokana hiainana ny fiainan'ny fanahy de hotariana sy atory fehezina sy tantanan'ny fanahy masina tanteraka zao firy aminareo ny tena mahizany tanteraka hoe ny ankamaroan'ny mpino tsy manao an'izany akory zany no mahatonga ny fijoroana vavolombelontsika saika mahonena tsy ny rehetra maneran-tany no manao an'izany ka saika atapitrisanyireo olona avy any am-piangonana de mody de manao zay tiana atao ihany ny herinandro manontolo de verina any am-piangonana indray avy eo raha mino fa ny rehetra tokony mba samy anana ny fiangonana tsara daholo fa milaza zao ihany koa ny maha kristiana de mbola mihoatra lavitra koa ny fandehanana any am-piangonana